Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola afaka fakahitandray mantsy an'ity fandarana zanaka Mpandova ity. Raha androany moa ianao vao nanomboka nahita, manasa anao anjoy anaraka. Averina foana fa ty fandarana ity entina hanohanana sy hanoroana hevitra sy tarihan-dalana ny olona zay te ho any an-danitra ho zanak'Andriamanitra. Fa tsy fitaoman'olona na fanozongozona finoana na fitaomana hiala amina fiangonana. Tsy zava-dehibe ny fitediavana fiangonana na fitediavana pasteur, fa ny zava-dehibe dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary manana an' Jesosy ho tompo sy mpanjaka. Zay ny tanjon'ny fandarana, manampy anao ny asa fandarana fa tsy miantso anao na mitaonanao. Averina indray fa zay ny tsy hamoahanay ho ny anaram-piangonana na numéro-na telefona na adresy na anaran'ny mpitondra teny eto tsy manome anarana satria tsy zay ny zava-dehibe. Mety hoe tsy mifanaraka amin'ny fahalalana sy mifahazarana amin'ny ara-pomba, ka zay indrindra ara-pomba le izy fa tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra. De hoentsika mba ho fanomezana lalana sy torolalana zao fandarana zao. Ny fandarana manomboka eto indray zany de somary ohatry ny famerenana le izy hoe ahoana moa no tena azahoantsika n'ity tenin'Andriamanitra ity, satria zao samy mahay ny tenin'Andriamanitra daholo ny olona, samy milaza fa nandalina tenin'Andriamanitra. Zay ve ny zava-dehibe. Misy koa ny fianarana sekoly fandratovana, sekoly ambony sy ny sisa andratovana fianarana soratra masina, tsara zany ary ilaina. Fa fanontaniana mipetraka hoe le fahalalana ve ara-pahalalana sa fahalalana araka an'Andriamanitra, zay zany no jerena. Maro ny sekoly ambony sekoly tsy haiko hoe zarazaraintsika ve sekoly fanomanana, de sekoly ambony fanomanana mpitandrina sy fianarana fandalinana soratra masina. Misy ireo collège na faculté de théologie, zay moa no iantsoana azy. Samy manana ny fiantsoany azy moa fa ho anay manokana zany zay de tsy mifantoka loatra am'le terme technique hoe théologie, satria am'le maha-terme technique azy hoe théos, logos, étude de Dieu, manahirana be izy fa lasa filozofika na scientifique. Zay koa manana sekoly ambony ny tena koa fa nandalo lalana tahaka an'izany fa de raisiko foana le tempo hoe raha ny fahalalako sy ny fahalalako de mihoatra ny fahalalako ny Kristy de taimboraka tahaka ny taimboraka hozy izy. Ary napetra docteur azy Paoly azo lazaina hoe docteur satria anisan'ny mpianatra Gamaliel izy anisan'ny nanam-pahaizana izy. De apetrakintsika hoe zay momba an'ny Paoly zay, fa hijery zany tsika hoe ahoana ary zany ny lalana, ahoana zany ny zavatra tena atao raha mba hahafahana mamantatra ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hozongozon'ny doctrine. Natao hoe doctrine de fotom-pampianaram-piangonana, ka mba hialantsika am'izay de aleo aloha jerena ny fijerin'ny tenin'Andriamanitra sy ny torohevitry ny tenin'Andriamanitra, fomba fandraisana teny. Iainga amina tenin'Andriamanitra tsika, de ny anahy moa apetrako aty amboalohany raha tiatsika ny tena ahazo ny hevitry ny tenin'Andriamanitra, ny heviteny tena avy amin'Andriamanitra. Misy mantsy ny heviteny avy amin'ny olombelona ary misy boky be dehibe mamaky hoe heviteny rano, heviten'olombelona reny. Nisy mpitandrina mpiofana moa nanontany Andray mandeha hoe zaho izy mividy boky heviteny ohatr' zao, ahoana mety ilaina fe sa tsy ilaina? Heviten'olombelona reny azo vakiana, fa raha tena hitady heviteny tsika de ny hevitr'Andriamanitra tedavina. Za mety manana ny hevitro fa za azoko antoka fa ny hevitro tsy mahasoa ary tsy mitondra makaiza, fa ny hevitr'Andriamanitra kosa zay omeny, zay ny an'ny fikiriko, de zay koa mba hazaraiko. De ahoana ary no ahafahantsika mamantatra sy mahalala an'izany hevitr'Andriamanitra rehetra zany, satria anazy le teny, izy ny tompony, izy mahalala ny heviny tiany lazaina, fa mpandika teny daholo, interprétation daholo ny fiangonana rehetrarehetra raha vao mandeha araka ny fampianaram-piangonana. Inona ary no atao tsika? De zany dao hiverina amin'ny tenin' Jesosy. Zay ny tenen'ny vavan'i Jesosy any lakile mamaha ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Nandeha ny apôstôly ny tantara, mandeha ny mpianatra amin'ny tantara, nanoratra izy mpaminany ny laza ny fahitany fa ny fanazavana n'Andriamanitra rery ihany. De ho jerevantsika izay ka ny lakile de izay teny nalaoko ny vavan'i Jesosy. Na misy resaka ary teo aloha zao ny resaka le hoe fiavian'i Jesosy eny amin'ny ranon'ny nisy fanazavaham-polo lavabe any amin'ny epistily rehetra any kanefa koa
Jesosy mihitsy aloha ny tevona mpianatra Paoly fa be dehibe mbola miafina satria ohatran'ny lasaranofo zany le izy fa tsy araky ny hevitr'Andriamanitra. De zay no jerentsika eto hijery avy hatrany tenin'Andriamanitra. Ato amin'ny filazantsara ny Jaona no jerentsika voalohany maromaro ny ten'Andriamanitra anorenana azy araky ny teny Baiboly hoe aoka amin'ny ten'Andriamanitra aoka amin'ny vavolombelona roa na telo no anamarina ny teny. Mariako eto fa za tsy manana hevitra de ho toanako tenin'Andriamanitra fa iainga amin'ny tenin'Andriamanitra de arina tsoakevitsika. Zay zavatra ngezabe. Fa raha ny hevitro ho toanako tenin'Andriamanitra de tsy mety, tsy marina zany satria hevitro le izy de ho toanako tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra indray zany no ampiasaiko hanoanako ny hevitra, zay zany zay de efa lalana diso zay. Fa ny tsara miainga amin'ny tenin'Andriamanitra aloha de eo tsika manatsoakevitra de na enonao miaino io ary afaka manatsoakevitra. Ozy anao tsy resy lahatra am'zany fa zao de anao zay. Tsy eto tsisy faneriterenan'izaniza fa fanampiana, torolalana, tohana nomen'ny fandarana ary ny fandarana tsy fiangonana eto fa fandarana ka tsy tsisy atahorana hoe tady olona hitona olona fa manampy ny zanak'Andriamanitra mba hifikitra tsara amin'Andriamanitra mba hatserikerika. Jaona 7:7 ny ainga atsika ny tenin'Andriamanitra. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Jesosy eto manontany. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Na zana ianao koa mba mety hametraka an'izay, mba hametrahan Jesosy an'izay. De Jesosy ihany mamaly ny fanontaniana satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Eo zany. Matoa misy fampianarana samihafa eto ambonin'ny tany, ny fampianaram-piangonana fanipaka, averiko foana. Hoe na ny fampianaran-genona tonga ny fisarasaraham-bazana hoe fiangonana zokiny sy fiangonana zandriny amiko mariky ny fisaraham-bazana ny anarany hoe fiangonana zokiny sy fiangonana zandriny satria ny fiangonana zokiny tsy afaka hifampiraraha amin'ny zandriny zavatra miseho ary zany na fanambadiana ary. Raha hoe tanora hivady araka hoe ndray zanaka tanora fiangonana zokiny ndray zandriny ohatran'ny sahirana. Zany zao de efa zava-misy. Le fitiavan'Andriamanitra hoe fakatiava ianareo rehetrarehetra foana le izy amin'ny teanaram-piangonana. Ao koa ny doctrine samihafa samy manana mifandrirotrirota ny tenin'Andriamanitra de ahorina amin'izay ny fotom-pianaram-piangonana de miady mivavaka satria nenay zao de eo zany le olona tsika zanak'Andriamanitra vai zany. Jesosy fe nampianatra an'izany hoe mikorotanareo de tompon'ny fikotranan'i Jesosy. Izy igny teny hoe devoly ny tompon'ny fikotranana satria zaho izy tsy tompon'ny fikotranana fa fandaminana. Jesosy mpampiavana, sambatra ny mpampiavana fa izy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ka raha ny fiangonana amin'izao andro zao mampiady sy mampisaraka, matahotra hoe laza zanak'Andriamanitra ny fiangonana amin'izao andro faran'izao. Averiko foana ho afa ny anay rehefa misy manontany hoe nareo nga fiangonana zokiny sa zandriny de zay sady tsy zokiny tsy zandriny. Zay fiangonana fifoazana fotsiny. Zay ary amin'ny teny hoe fa oviana voaingakaingana angamba tsy mbola misy 100 taona akory 10 taona mahery ndeha ataon'izay ny Andohany tany amin'ny 20 taona 30 taona latsaka tany fa aty ariana le izy vao natao ara-panjakana nakana arrêté ministériel. Tsoriny eto zany fa le fiangonana misy anay fiangonana ara-dalàna fa saingy tsy amin'ny alala le fiangonana no etineto fa tena fikambanana mitoro filazantsara tsotra mihitsy mba elana am'le hoe fandirondrivotra sy mifampitaonataona. Misy moa ny olona sasany mihevitra anay hoe manjono, zay tsy manjono, manarato zay. Manarato an Jesosy fa tsy manarato amin'ny fiangonanay. Zay tsy manjono. Manjono zany nge olona ray sy roa ny jonony. Fa zay rehefa mandrato firenena no tedavina ho an'Andriamanitra fa tsy olona tsotra tsirairay. Mandrato, zay mpanarato ny mpianatra fa tsy mpanjono. Zay zany ahitsikely ho andreo izay mieritreritra fa manjono zay. Eo mihitsy le fiteny hoe manjono anaty vovony sasany. Zay tsy mitady nizaniza mihitsy. Fa ny anay de mizara ary manoana. Aleonay ary ny olona mifikitra amin'ny fiangonana misy azy fa mitoetra amin'ny fiangonana misy azy fa mifikotra amin'ny Jesosy fa tsy mifikotra le fiangonana fa very any amin'ny elo koa mbola fiangonana ny fikirana. Averiko amin'izay zany le fanontanian'i Jesosy. Nahoana tsy azonareo ny teniko be dehibe tsy mahazo teny. Matoa misaratsaraka amin'ny fampianarana sy ny fahazoan-kevitry ny fiangonana tsy mifankazo ary tsy mifampiditra fa sao de matahotra le mifangalatr'ondry na dia an'Andriamanitra ary ny ondry fa tsy an'ny olombelona. De zao tsy mifankazo ny hevitra. Tsy mahazo tenin'Andriamanitra mantsy. Tsy ny hevitra ny tsy mifankazo fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny tsy mitovy ny fandraisana azy. Eo zany ny olona tsika fiangonana ataoko hoe kristianina satria za fa ny teny tany voalohany hoe tsy ny anarana kristianina no hidirana ny lanitra
tsisy ao anatin'ny baiboly zany hoe kristianina mahazo miditra ny lanitra, anaram-bositra ny antsoina ny olona mpanara-dian'i Kristy zany fa tsisy condition ny tenen'i Jesosy mihitsy eo na hoe teny fikasana milaza fa zay kristianina mankany an-danitra, fa raha zay anasaina nanao kristianina daholo ny olona de voavonjy, tsisy olana intsony. Fa saingy tsy zay no nampianaran'i Jesosy. Nahoana tsy azonareo ny teniko, zay foana zany ny entiko eto. Valiny, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Ahoana moa tsika tsy mahay mihaino ny tenin'i Jesosy? Satria tsika sofina nofo no entontsika mihaino ny tenin'ny fanahy. Fanahy masina no miteny, sofina nofo no mihaino mazava ho azy. Raha miresaka zao ny sinosiny ataoko hoe inona afrikana na tsy haiko na gasy, tsy mifankalala teny. Ny teny sinoa moa hafahafa zay ny feony ny teny gasy mba ataoko hoe fanoharany ity ndray mandeha ny tena mba nandeha tany sinoa tany de miresaka amin'ny sinoa, teny anglisy ny resahana, de mba miandry izy hoe mba ampianareo zany teny frantsay zany hoe zay fa nenareo ohatran'izany ny tena fampiasanareo, de nameny izy loza. Ay ty sinoa tsy manana R, tsisy alphabeta R ny anazy zava-doza ny fomba teny anglisy fa tsy averiko eto moa fa tiana tenenina fotsiny hoe tsy mifankazo resaka zany rehefa tsy mifankazo fitenenana. Ny dikan'izay zany de zao raha fanahy no miresaka amintsika Andriamanitra fanahy, mila manana tanjam-panahy, mila sofina fanahy, saina fanahy sy fo fanahy lehibe tsika, efa lehibe ara-panahy, zay vao tena mahatakatra ny hevitry ny fanahy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Misy teny vitsivitsy zay omeko anao avy amin'ny tenin'i Jesosy daholo ny raisiko eto any amin'ny farany angamba vao mba hijery ny fijerin'ny olona, fijerin'ny fiangonana taloha reo mpianatra Jesosy. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ahy ianareo. De ozy izy ny 2:7-7 somary masitsika ihany an Jesosy ty fa tsy anahy. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy de miazo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Fa satria milaza marina ao de tsy inonareo, zay ny tenin'i Jesosy. Milaza marina de tsy inonareo. Marina fa ny jiosy ny resahany tamin'io tsika raha tsy jiosy ara-nofo fa tsika raha gasiko. Marina moa fa hoe tsika hony hoe razambe tsika avy amin'ny jiosy jerena ny soratra hoe ny anarany misy mosy mosesy be de be ny zavatra resana ohatr'izany, zay mba irerantsika hoe jiosy tsika, tsy mahavonjy antsika tsy mahavonjy antsika mankany an-danitra ny mahajiosy io ara-nofo. Ny teny Paoly hoe ny jiosy izy tsy ny jiosy ara-nofo fa ny ara-panahy zao ny jiosy. Vakio ny any amin'ny epistily misoratan'i Paoly ihany fa mampianatra lalina zany izy. Ka tsy zany ny hazakazahana hoe jiosy tsika mitondra makaiza raha jiosy tsika. Jiosy tsika moa Jereo vao mahazo ny Israelianina zao manahoana, iza milaza amintsika fa ny Israelianina ny vahoaka jiosy rehetra mankany an-danitra daholo. Jesosy rehefa niteny hoe nareo izy mandaka zao, nareo aloha nitoriana fa rehefa tsy anaiky nareo de ho any amin'ny jentilisa. Any amin'ny jentilisa zao Jesosy no tena mandeha fa any jiosy zany nge isaina tena hoe tsy haiko na 500 na firy fifoazanao Israely. Fa fiangonana kristianina misy fa jiosy ny jodaisme mibetsaka. Fa Jesosy tsy natao niteraka de hoe raha hitany razana ray raha aminy ny razambe ny zavatra ray tapo amin'ny dadany dadabe n'le izy inona ny inona an'izany fa olombelona tahaka azy ka tsy le olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetra fa zao koa ny gasy misy olombelona tady anandra tena ho Andriamanitra, zany rehetrarehetra zany eo daholo ka tsy le ara-nofo no ilaina. Zavatra resany eto zany hoe misy fomba fijery avy amin'Andriamanitra no azahoana ny teny, fa tsy misy olombelona mahay mahalala ny tenin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra ny manome azy. Araka ny teny hoe nafeniko mana-tsainy zany izy fa nomeko ny zazabontsy zay tiako omena azy, zay ny tenin'i Jesosy. Saotranao ara eo fa nafeninao, nafenina le izy. Zavatra miafin'izany tsy hitan'izay tsy hanehoana azy zany, miafina amintsika ny teny. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino teniko ianareo. Zay no tonga ny jiosy nanohatra azy. De ny 2:7 iza moa aminareo no mampiseho ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko
nahoana ianareo no tsy mino ahy. De nitoizan'i Jesosy le izy hoe zay avy amin'Andriamanitra de miaino ny tenin'Andriamanitra, izany no tsy hainonareo ahy satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Tezitra ny jiosy tamin'izany a, tezitra mafy ny jiosy satria ohatry nanambany azy. De ozy izy, de namaly ny jiosy ka nanao taminy hoe tsy marina va ny filazanay fa samaritany ianao sady manana démonie. Hitanao, ny olona matetika rehefa tena fanahin'Andriamanitra sy fampianarana avy amin'i Jesosy lazainy olona fa démonie, satria tsy mahamaly an'le filany nofony, tsy mamay an'le filany nofony le ilainy a, de lazainy fa enao indray no avy amin'ny démonie. Jesosy namaly hoe zaho tsy manana démonie fa mankalaza ny raiko, ary ianareo kosa mahafa-boninahitra ahy, fa izaho tsy mitady voninahitro, misy ray mitady sy mitsara, misy iray mitady sy mitsara, mitady le voninahitra sy mitsara, izy zany a de Andriamanitra ray. Jesosy ary eto mandà le voninahitra, tsy mitady le voninahitra. Ndray mandeha rehefa namoky olona tsombo 5,000 lahy izy a, de faly ny olona de io Mesia mpanjaka e, de ozy mpianatra ianao Mesia, ianao mpanjaka. Tonga de tsy hoe tezitra izany fa nalahelo izy satria hoe ny olona zany le namena mofo ny namay azy. Lasa izy nandeha de ozy mpianatra, ary nanino izy atao tezitra be de lasa, satria tsy tiany Jesosy le fanindraindrana olombelona, satria izy tamin'izany mbola nitafy nofo olombelona. Jesosy ara tsy tia voninahitra, mahagaga fa tsika mpitondra fiangonana amin'izao fatra pity voninahitra, tena fatra pity voninahitra tena. Za tsy miteny hoe zava-doza fa sao de tafahoatra le izy. Lasa le voninahitra le voninahitra olombelona ireharehana mamay antsika mpitondra fivavahana, anka voavily ny ondrin'Andriamanitra. De ozy izy, lazaiko aminareo ny 2:20, lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hita fahafatesana izy mandrakizay. Tena lasa lavitra le teny nataon'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hahita fahafatesana izy. Miverina le famaritana le fahafatesana andresantsika tany amin'ny fandarana tany aloaloha, le famaritana ny fahafatesana ho ahy tsy mitovy ny devoly sy ny an'Andriamanitra. Anka tsika koa voafitaka any ny akabeazantsika tsika mpivavaka de olona faty mandehandeha, ozy Paoly zay hoe maty fahavelony, tsy fantatsika natao hoe fahafatesana voalohany, tsy fantatsika natao hoe fahafatesana faharoa, de verina mianatra kely any alohantsika fa tsy hamerina an'izay eto intsony a. Mandrakizay aiza nisy olona tsy ho faty ara-nofo mandrakizay, tsy maintsy maty ny nofo. Jesosy nefa eto miteny hoe raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay, zany hoe tsy hahita le fahafatesana voalohany a, de le famaritana ameny ten'Andriamanitra hoe amin'ny nananao ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy de maty koa ianao. De amin'le famaritana namafisin'i Jesosy eo amin'ny Jaona 5:4 le niresantsika tany aloha hoe zay mandreny teniko ka mizaina aniraka de tsy ho tsaraina intsony ary tafalata fahafatesana amin'ny fiainana. Jesosy mamoaka ny définition fa tsy tsika fiangonana e. Tsika fiangonana mery mamoaka définition amin'ny fampianaram-piangonana sy ny doctrine loatra ka anka ivoantsika rehefa kelikely. Aleo ny tenin'Andriamanitra miorina, de aleo hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra, de aleo Jesosy no manazava. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay. Tsy hahita fahafatesana zany hoe tsy ho faty le fahafatesana voalohany a, tonga le fahafatesana faharoa le farimy rehetra hafa araka ny voalazan'ny Apokalipsy 2:20 a, tsy makany tsika efa tsy tsaraina raha teo izy Jesosy, satria efa nataony ray sy ny fitsarana antsika teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsarana be dia be efa nisesiny efa nazavaina tany aloha. Noho izany, ahoana zany no aizantsika mino an'i Jesosy? Satria ny 2:20 ny amarany koa ty de verina any amin'le voalohany a, de hoy Jiosy taminy fantatra ankehitriny fa manana démonie ianao. Jereo fa lazainy misy démonie foana Jesosy. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa ianao raha misy olona mitandrina ny teniko de tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay, reny zao maty ozy izy. Aiza koa nisy olona tsy ho faty ara-nofo zany? Eo ary le tsy hifankazahoana hevitra sy ny tenin'Andriamanitra. Eo ny amadian'ny fiangonana mamadibadika amin'ny teniteny foana ny fiangonana, mandikandika vilana ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Mandika vilantsika fiangonana. Adikao areo amin'le fomba fijerintsika hoe ny amin'irao landry Jesosy de misy Jesosy mitaingina soavaly de tena hita ara-maso. De aiza le soavaly mena sy le atsatra sy rehetrarehetra zany ohatry ny ahoana ny fisehoan'ireny? De hazavao zany hoe tsy hahita fahafatesana de anao ohatran'ireto jiosy reto tsika. Hoy jiosy karaha jiosy mitomany jiosy koa gasy hoe zay koa mba jiosy, ianao koa zany tahaka an'izany tsy le majiosy ny zava-dehibe fa mazanak'Andriamanitra.
de onjy izy taminy fantatray ankehitriny fa manana demonia anao, efa maty Abrahama sy ny mpaminany, zany hoe na ilaza zany ary anao ko ny olon'Andriamanitra rehetra re maty daholo ahoana lazainao fa tsy maty zay mitandrina ny teniny, ianao mantsy milaza fa zanak'Andriamanitra, ko raha mitandrina ny teninao ko tsy ho faty, tsy mifankazo areto ny famaritana sy ny famoahana ny hevitry ny teny. Ahoana zany ny tena lakile ny azahoana ny hevitry ny ten'Andriamanitra, satria zay ny fanontaniana napetrakintsika tany voalohany. Nahoana tsy azonareo ny teniko ny 2:7, satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo. Andehantsika jery lakile anankiray indray avy amin'ny tenin' Jesosy, izy ny tompon'ny teny, de izy za tsy mpisolo vavan'i Jesosy ka hoe zany de hiaro azy na zany de hisolo hevitra azy, tena tsy manana fa zay nolazainy zay nitarihan'ny fanahy. Mety hoe dozy ianao foana ianao zany nitarihan'ny fanahy, zay tsy tariha de aleo Baiboly ilaza de alalàna na nitarihan'ny fanahy ianao na tsy tarihana, na nitarihan'ny fanahy koa zany na tsy nitarihana, aleo Baiboly ny anamarina fa tsy ianao tsy za no anamarina iza nitarihany de iza tsy nitarihany, fa aleo Baiboly manamarina azy de aleo ny samy tsirairay samy tsara tena. Za tsy mitsara olona satria tsy manana fahefana hitsara olona, ianao koa tsy tokony hitsarana hitsara olona, tsy hanananao ny fahefana hitsara an'izaniza. Raha vao mitsara ianao de efa tratsy ianao zay, satria tsy lalalàn'ny Baiboly ianao matoa samy tsara. Jesosy eto tsarainy olona, ianao rangaha misy devoly misy demonia ianao ohatran'izay koa nge mahazo ny mpanompon'Andriamanitra tsy maninona. Nahoana ny tsy azo anareo ny teniko satria tsy mahay miaino ny teniko ianareo, anazava ary Jesosy. Eto amin'ny filazantsara ny Jaona ihany fa Jaona 4:9 no jerentsika, Jaona 4:9 no jerentsika de ny andininy fa manomboka ny 10:20 am'izay mazava tsara. Arao tsara ary le vaky teny. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany. Tanao fa na ny mpianatra koa araka izany nanino? Monmonina. Ianao koa mpianatra, za koa mpianatra. Tsika monmonina. Fa satria maninona? Tsy mifanaraka amin'le filàn'ny nofontsika zay nangatantsika ny havalin'i Jesosy ny teneniny amintsika. Na mpianatra ireo ara nge nangitsikitsika sofina amin'ny fahatenin'i Jesosy, ary ny fiangonana amin'izao koa marary sofina amin'ny tenin'i Jesosy satria misy zavatra filàn'ny nofo ilain'ny fiangonana amin'izao andro faran'izao de zay fiangonana manafosafo sy miresaka an'izany zao no tadiavin'ny olona, fa raha vao fiangonana manindrona ny tenin'ny fahamarinana ka manindrona ny fahotany sy ohatr'izany de elan'ny olona. Ny fiangonana hoe tena manambaraka, tena manapotsitra marina sy mampibebaka, tena elan'ny olona lavitra. Ny olona zao le milaza sy hoe fitahiana sy hoe tonga de mety mibizina na mibebaka na tsy mibebaka, tonga de mandrain'i Jesosy, de tsy haiko le mandrain'i Jesosy ohatry ny ahoana ny fampianarana fiangonana, fa ny Jesosy mandray azy miala amin'ny fahotana, maty nateraka avy any ambony mitsangana maty zany no nampianaran'i Jesosy. Fa tsy hoe tsy hoe rehefa mandray fotsiny de na tsy ala amin'ny fahazarany raha tsy ala amin'ny fahotana raha tsy maninona, tsy nampianatra an'izany Jesosy. Vakiko am'izay le 10:20. Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa monmonina tamin'izany ny mpianany, ka de hoy izy taminy, mahatafotoana anareo va izany? Be dehibe nge fampianarana mety hatafotoana anao eto hoe. Be dehibe mety hiteny hoe ianao zany tao miseho mahisa am'ireo, za tsy mahay ninona. Eto masonao mamaky de eto masonao manazava fa tsy mitondra tsy hoe mivimbina averiko indray fa za rehefa mampianatra tsy manomana. Averiko foana fa efa 30 taona ny nanomezan'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tato anatiko nampianariny fa tsy zao vao anomana fa nefa nomeny ihany ho zaraiko. Zavatra meny ihany zaraiko sy zay tarihany azy zao de porofoko amin'ny porofony ten'Andriamanitra eo na ho tarihany na tsy ho tarihany ianao ihany mamaky eo de hitantsika eo le izy. Ny 10:20, maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha nareo, ny fanahiny mahavelona. Ty 13:20 ty lakile zarako ianao, za tsy mbo saro-piaro, za tsy mbo manao tako hoe secretko le izy de afeniko mba ho anahy rery am'izay azo tombotsoa be, za tsy manana secret, Andriamanitra manana fa za tsy manana. Ka raha misy meny ahy de zaraiko, tena zaraiko amin'ny olona rehetra so misy maso ny olona, satria za tsy mitady olona hanaraka, za tsy azo orahana fa za olombelona tsy Jesosy. Tsy azo orahan'izaniza ny tena mpiano va de manjanako ara samy manavitry ny mitondra ny tenany any an-dandra fa tsy anjarako. Ny olona tsirairay tsy mifampibata makany an-dandra fa ny tenanao ny antoko ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ka noho izany tsy afaka hitaona an'izaniza hanaraka,
satria tsy nasain'Andriamanitra an'izany tsy asako zany ozy Jesosy hoe tsy misy mahay manantona ara tsy toa-miraiko za nge tsy raiko tsy afaka hitaona olona zany fa za tsy ray za olombelona nasaina ny laza mifanjakany lanitra fa tsy mahazo mitaona n'iza na iza fa manoro anao fotsiny. Arao ny tenin'Andriamanitra eto fa tia ny lakile ny fanahy mahavelona raha teo velona ianao tsy teo faty ohatran'le anankiray teo raha teo velona ianao ny fanahy efa kely eto fa tsy efa be tsy fanahy masina ny resaka eto fa fanahy esprit. Ny fanahy mahavelona raha misy fanahy anatinao velona io le maty tamin'ny andron'ny Adama sy Eva le nihinana le voankazo nandrarana azy de le azo fahalalana tsara sy ny ratsy maty tokoa izy nefa tsy maty ny nofony fa boridana izy zay le maty le fanahy zany maty le akanjo fanahy fa le akanjo nofo sisa. Ny fanahy mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona n'inona zay na voan'ny Adama sy Eva nofo sisany teo de natsiaro boridana de nanjaitra ravikazo natao akanjo ary amin'izao fotoana manjaitra akanjo lafo vidy mandeha miankona sy ny sisa tsy nafoatanao reny na mamirapiratra ary ny akanjonao makany am-piangonana fa foatanao eny ihany ny foatanao ny akanjonao fa tsy ny akanjo lafo vidinao mihitsy. Ny fanahy mahavelona fa raha velona ara-nofo aranao ka maty ara-panahy hozy Paoly de maty fahavelo ny fiantsoan'ny Paoly azy zombie ny fiantsoko azy zombie mandehandeha zany ny teneniko am-piangonana zombie mandehandeha. Ny fanahy mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona na inona eo de fa manomboka misy lakileto miteny araka ny fanahy Jesosy ara-nofo nandraisana azy zay na tonga le fanontaniana hoe tsy hainareo ny teniko izy tsy mahay mihaino ahy nareo tsy hainareo mihaino ahy ozy izy Jesosy za miteny araka ny fanahy ohatry hoe za miteny karany nareo ohatra ny sofina komoriana no andrasinareo na Senegal na Afrika tsy haiko na inona ohatra hoe firenena tsy mitovy tiako tenenina fa tsy resaka sanatria araka izay eritreri-dratsy ao amin'Andriamanitra tsisy eritreri-dratsy zany intsony hoe manavaka foko na loko tsisy an'izany ao amin'i Jesosy mitovy rehefa olombelona ao amin'i Jesosy ka na tsy mitovy ara rehefa tsy mitovy ny fiteny de tsy afaka hifandray ka Andriamanitra eto miteny langage spirituel zany hoe fanahy ny tenenan'Andriamanitra zay nametrahana soratra masina mba ahafahantsika manana rakitra. Ny antsika nefa nofo ny sofina miaino ary ny fisainana ara-nofo no entina maka an'le teny eo de tsy ho azonao mandrakizay ny tenin'Andriamanitra eo mahatonga le doctrine sy fianaram-piangonana mifandrivotra be dibe noho ny tsy fitovizana satria ara-nofo daholo ny antikan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy ny mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona n'inona ny teny zay nolazaiko taminareo de fanahy sy fiainana Jesosy eto manome famaritana fa tsy za ka tsy haiko zany aloha na avy amin'ny fanahy aloha zany zao ny tenenako na tsy fa mbola hisy ten'Andriamanitra no izantsika azy rehefa avy eo satria ho faranantsika aloha ty fandarina ty de eto ihany de mitolo izy de amin'ny manaraka ianao manaraka fotsiny fa fandarana mifampitohy le izy. Ny fanahy mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona na inona ny teny zay nolazaiko taminareo de fanahy sy fiainana fanahy sy fiainana zany koa tsy midika hoe tsy manasitrana Jesosy ny nofo rehefa sitrana amin'ny fanahy sitrana nofo voaingana za tsy de tiako mijoro vavolombelona ngeza be fa manjary ohatry ny hoe lasa fanandratantena fa zavatra bitika mba resahako. Misy fotoana tamin'ny herinandro lasa teo nanofana mpitandrina de nanomboka larobia ka hatramin'ny latsinainy de narary ny tendako larobia vao hanomboka marary telondrora raha tsy vitako de sady miteny de gaga ihany lo mpiandry fa ahoana marary any tendako marary ato fa zao za tsy afaka miala eto za tsy maintsy mampianatra fa amin'ny anaran'i Jesosy sitrana io za tsy nihinana fanafody za tsy miteny indray eto hoe tsy mahazo mihinana fanafody de tsy makazo makany amin'ny dokotera io finoana io raha ohatra ianao tsy manam-pinoana maty eo anao fa mihinana fanafody endana any amin'ny dokotera zany mantsy nalaza fa iny hoe aza miresaka amin'ny pasteur iny raha vao marano za iny tsy mahazo mihinam-panafody rehefa izao amin'ny baiboly misy hoe tsy mahazo mihinam-panafody eto avy mamoaka ho an'ireo le mpanenjika hoe tsy mahazo mihinam-panafody hoe zaho mandrara ny olona tsy na za raha tsy mihinana tsy miteny ino za mihinana fa za koa mba mihinana sakafo fanafody ny sakafo anie misy vitamine misy mitovy ihany fa le fanafody namboarina simika fotsiny namboariny tanan'olombelona de misy produit simika mety tsy mahasoa vatana zay samihafa fa nareny ara tsisy mandrarana tsy azo hinana an'ireny fa za fotsiny na tenina tsy te iny ohatrany hoe misy sakafo tsy tiako de misy tiako ohatran'izay le izy fa tsy raisina lalina de narary ny tenda de niteny hoe sitrana io de rehefa nampianatra teo nandeha zoma maraina tsy henoko tsony le izy nanenkizy aragaga hoe tsy nijanona teny satria maro moa mpampianatra fa tsy hoe zarery fa mifindra amin'ny kilasy ray de miditra amin'ny kilasy ray de mifindra amin'ny kilasy ray de miditra amin'ny kilasy ray satria kilasy maromaro misy an'le dingan'le mpitandrina ao anatin'le sekoly mpitandrina ao fiangonana misy
satria misy ny ambaratonga tonontony dia misy ny ambaratonga ambony samy tsy maintsy andreketana ampianarana daholo reo. De rehefa nandefa ampianarana zao tsika am'teny zao zao mbola tsy nanindry fanafody zay arety tendako zay tena narary matetiky re matsy mivadika angine na ohatran'izany, tsy haintsony hoe sao de corona nitondra an'izany tsy fantatra, tsy rarahako moa izy na corona na coronina ina tsy fantatro fa tsy zava-dehibe zany de zao afaka mbola miteny eto zao zany. Ka zay zany hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona inona fa ny teny zay nolazaiko taminareo de efa nahazo fiainana. Mampirisika anao azy zany, mampirisika anao azy zany fa raha te hahafantatra ny hevitry ny tenin'Andriamanitra anao ka tsy ho tratran'le fanontanian'i Jesosy teo aloha hoe tsy azona hoe nareo tsy mahay miaino mba tsy ho tratran'izay anao de zao aza dika ara-nofo araza manao seho ara-nofo ny tenin'Andriamanitra fa angatao fanahy masina nazava ny fanahinao fa rehefa melehibe ny fanahinao henonao hay fananao midécoder an'le kôdy. Io tenin'Andriamanitra io mantsy kôdy zay mahatonga ny teny be dia be sy ny teny any amin'ny Daniel toko 10 any hoe io lehilahy misy fanahy mandika ny teny sarim-patarina sy ny teny miafina ao anaty baiboly Daniel zany, vakeo any amin'ny Daniel toko 10 any de hitanao be dia be fa tsy ao rery fa ohatra izay ny eto ambavako eto de teneniko anao de ahitanao hoe ay zany ny fandikanana hevitry ny tenin'ny baiboly tsy avy amin'ny sain'olombelona sy ny fianarana diplôma fa misy mameno izy io araka ny teny Jesosy hoe ray misaotra anao fa nafenonao mana-tsaina sy ny endry ny teny famarinana fa nomenao kosa ho an'ny zazabotsy zay tianao omena azy. Zay zany ny an'Andriamanitra ka de toizantsika mbola misy tenin'Andriamanitra fameno am'izao de mbola ho zaraiko aminao ihany aloha mandra-pafeny zay satria hiditra zava-baovao mihitsika aoriana hoe ahoana ny hitondrana an'ity fiainantsika zanak'Andriamanitra ity mba tsy hitovy am'izao tontolo zao, tsy ho tahaka ny jentilisa be dia be ny kristianina lazain'i Jesosy hoe nareo izy fatra-paniry ohatran'ny jentilisa nareo fa tsy zanak'Andriamanitra tsy ohatran'izany fa fantatry ny ray fa tokony ho azy de meny azy zany na tsy mangataka azakazakitsika na hampitovy tena amin'ny jentilisa tsika sahako miteny an'izany eto satria misy olona jentilisa mientinentana amin'ny mahajentilisa azy izy zahako mba mijoro ary fiera amin'ny mahazanak'Andriamanitra samy mijoro amin'ny maha izy ny azy ka de mampahery anao mampirisika anao anaraka anjoy an'ity fampianarana sy fandarana ity raha tianao fantatra ny mombamomba ny fampianarana maro tany aloha de verenao amin'ity pejiny GES ty no anarahana izany de maniry anao indray anaraka ny toy any.